miditra amin'ny herinandro fahatelo ny fivoriana ara-potoana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Androany dia nisy ny tolo-dalàna mikasika ny fanitsinany anjara asan'ny senita izay nodinihan'ny solombavambahoaka. Ny fanafanana ny komisiona mahaleo tena misahana ny fifidianana ny senita ny teboka ny songadina tamin'ny tolo-dalàna manitsy ny lalàna 7-12 2024 momba ny anjara asa sy ny andraikitry ny senita izay nivoaka ny 20 Desambra 2024. Takina ao anatin'ity tolo-dalàna ity ihany koa ny fanamboarana ny mpikambanao amin'ny senita mifanaraka amin'ny fifandanjahan-kely politika misy amin'izao fotoan'izao eto amin'ny firenena. Nodinihana tamin'ny asambômiera ny tolo-dalàna ny maraina teo ary nentina tamin'ny fivoriana azon'ny Besinmarina hatrehana ny hariva. Ity lalàna anankiray ity dia proposition de loi izy io avy amin'ny vondrona parlementaire vitsivitsy teto amin'ny antely miram-pirenena izay efa nalefa tany amin'ny gouvernemanta izay tsy nahazahoana fanamarihana avy tany amin'ny gouvernemanta. Raha ny fitsimpoka moa zany sy lalàna manan-kery amintsika dia manana eo amin'ny 5 andro ka hatramin'ny 2 volana eo ny gouvernemanta amin'ireny proposition de loi reny. Ka rehefa tsy misy izay fanamarihana avy any amin'ny gouvernemanta zay dia avy hatrany amin'ny roso amin'ny fandinihana sy ny fakatoavana zany ny aty amin'ny anteny miram-pirenena. Zay zany ny zavatra lehibe amin'ity herinandro ity. Ny vondrona parlementaire VPM miaraka isika ny Mapara ary ny ARD Havana sy ny AS-ny Madagasikara no nanolotra ny tolo-kevitra fanitsina io lalàna momba ny senita io. Raha ny zava-misy anivy ny anteny miram-pirenena hatreto dia ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta iray ihany no tonga teny nivon'ny tenimera tao anatin'ny telo herinandro nisy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona 2024 ity. Hatramin'ity moa zany dia efa hoe nyty ordre du jour ity dia amin'ity herinandro ity sy ny herinandro manaraka. Ny gouvernemanta hatreto dia iny ratification anankiray mikasika ny convention internationale ny tsy tokony ampiasana ny arme à sous-munition iny ihany no avy tany amin'ny gouvernemanta hatreto aloha fa ny proposition de loi avy amin'ity amin'ny anteny miram-pirenena ity dinihina ity sy ny fihaonana amin'ny gouvernemanta. Anisan'ny volavolan-dalàna heverina hodinihan'ny solombavambahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ity ihany koa ny mikasika indrindra ny lalàna amin'ny fen'ny serasera na ny code de la communication.